Alahady Fjkm Jolay Trinité fiangonana hitondranam-bavaka ny sampana fivondronana laika eo anivon'ny sany Fjkm ary mbola hibanjinantsika aloha hevitra manao hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo ampitombona ho anareo anie ny famindrapo sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana andeha isika hisaotra sy hideran'Andriamanitra. Ny salamo fa 920 ny andinin'ny Fjkm sy ny faharoa 12 no hiderantsika azy ary tohizana amin'ny hira 720 ao amin'ny firana Fjkm izany. Salamo fa 920 ny andinin'ny Fjkm sy ny faharoa 12. Rehefa miara-mahita ny salamontsika dia hideran'ny tompo manao hoe: fa izaho kosa dia mandeha amin'ny fahamarinako, avotsy sy amin-drafo aho, ny tongotro mijoro eo amin'ny tany marina, eo am-piangonana no hisoraka an' Jehova. Amen. Alahady andro tsara, andro fitsarana, nitsangananao ry Tompo, andro nampanavotra, eny marina ny andro, andro fiangonana, hiderananao mpamonjy sy nivonina hitrao. Tovy aminay ny teny zay natanao faizany tamin'ny apôstôly fonivory toizao. Raha misy ronatelo amin'ny anarako, vory maiantsohay alohy angonako. Masoraty ao am-pona, Tompo ary didinao, hiasana saina tsara eto anatrehanao. Mavery Jesô Tompo, Tompo ivavaka isika ry havana. Miompy sy mankalaza anao zay ry Andriamanitra rainay zay any an-danitro, fa lehibe ny fitiavanao anay rehetra, satria mahatratra izao alahady maraina izao indray izay noho ny amin'ny famindraponao. Ankehitriny ary Tompo, hira ho anao izahay, ankalaza ny anaranao izahay, isaintsaina ny fahagagana nataonao rehetra. Indreto izay miara-manandratra anao any amin'ny avo indrindra, fa niaro ny fanahinay tsy hidina ny amin'ny lavaka fandringanana ianao. Izay rehetra ataonay Tompo anatin'izao Fanompoam-Pivavahana izao dia mba hisehoany ny voninahitrao ary hoanitra kasitrahana io masonao irery any. Ankinay amin'ny fitarian'ny fanemasina izao Fanompoam-Pivavahana izao mba hahafaly anao ary hitondra fiadanana ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ataontsika ny hira 570 andininy voalohany sy ny faharoa ho fangatantsika ny fanemasina. Jesosy mpamonjy mpiandry tokoa.
matana mila ulasako babizaha faianau na erimitana ivavaka isika noho ny teninao sy araky ny sitraponao raha io no nanaovana zao zavatra rehetra izao sambatra izay fa manana anjara maky sy haino izany teninao izany ankehitriny mitarianay amin'ny alalan'ny faneno masina mba hitondra fahariana vaovao ao anatinay eo amin'ny fiainanay ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Iaraka maky sy haino ny soratra masina isika izany dia hitantsika ao amin'ny fanekena taloha salamo fa 920 andininy voalohany hatramin'ny faharoambin'ny folo. Salamo fa 920 andininy voalohany hatramin'ny faharoambin'ny folo. Ao amin'ny fanekena vaovao Jaona toko faefatra andininy 520 hatramin'ny fahatelopolo. Jaona toko faefatra andininy 520 hatramin'ny fahatelopolo. Ary ao amin'ny Romanina toko fahavalo andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Romanina toko fahavalo andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Rehefa hita izany dia ho vakiana misesy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsarao aho Jehova fa mandeha amin'ny fahamarinako aho, ary Jehova no itokiko ka tsy mihanahana aho. Dinio aho Jehova ka fantaro izaho toetra ny voko sy ny foko, fa ny famindraponao no eo alohan'ny masoko, ary mandeha amin'ny fahamarinanao aho. Tsy mba miara-mipetraka amin'ny olon-dratsy aho na manandrara amin'ny olom-petsy. Alako ny fiangonan'ny mpanao ratsy ary tsy miara-mipetraka amin'ny ratsy fanahy aho. Manasa ny tanako noho ny fahamarinako aho, ka te hitoetra eo akaiky ny altaranao Jehova, mba hanao feo fiderana ka ilaza ny asanao mahagaga rehetra. Jehova, tiako ny trano itoeranao, dia ny fonenany voninahitrao. Aza mitondra ny fanahiko hiara-maty amin'ny mpanota, na ny haiko amin'ny mpandatsatra. Izay misy fitaka eny an-tanany ary feno kolokolo ny tanany ankavanana. Fa izao kosa dia mandeha amin'ny fahamarinako, avotsy tsy amin-drafo aho. Ny tongotro mijoro eo amin'ny tany marina, eo am-piangonana no isaorako an'i Jehova. Ora vehivavy taminy, fantatro fa avy ny Mesia, ilay atao hoe Kristy, ka rehefa tonga izy dia ambariny amintsika ny zavatra rehetra. O Jesosy taminy, izao izay miresaka aminao no izy. Ary tamin'izay dia tonga ny mpianany ka gaga, satria vehivavy no niresahany, nefa tsy nisy nanao hoe inona ny tadiavinao na nahoana no miresaka aminy ianao. Dia nandao ny sininy raha vehivavy ary nakany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe andeha izaroa lehilahy zaroa, izay nilaza tampoko ny nataoko rehetra. Izao anga no Kristy. Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nakeo amin'i Jesosy. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Fa ao amin'i Kristy Jesosy ny lalan'ny fanainaina no nahafaka ahy tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hainy lalàna, satria ny nofo no nahalemy azy, dia vitan'Andriamanitra tamin'ny naniraka ny zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy amin'ny ota, ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo, mba hatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika, izay tsy mandeha araky ny nofo fa araky ny fanahy. Fa izay araky ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araky ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana.
satria fandrafiana an'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Ray Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hitsangana ny fiangonana anao ny hira 4:30 andiny voalohany ho fitsenantsika ny afatry ny Tompo. Sambatra ny sofoko fanandray ny teny. Petraka amin'ny fiangonana. Vavaka sy kariavana. Ray malalo, rainay no Jesosy Kristy tomponay. Faly zay zanakao ho anay mipetraka ato tranonao ato amin'ny trano fiangonana ho an'ny hafa any tokantranony. Fa mielohanay ny teny fampanantenana ny menao hoe raha misy soroana telo miangona amin'ny anarako te eo fony aho. Amin'ny anaranao no iangonanay ray malalo. Ary dia fantatray fa eo ara na dia eo ara ny elanelantany dia eo foninay ianao, eo fon'ny ankonana izay miangona hiainao anao sahaiko amin'ny teranao zay mankalaza anao zay fa fitiavana mahagaga no antony zany dia misaotra koa ny amin'ny teny efa nomaninao anay avy any an-danitra. Faly zay fa tsy teniteny fono zany fa teny mpamonjeny ary dia taio izany teny zany hatanteraka ny famonjenay ary dia meo anay ny fovonay hitandrina zany teny zany anananay toko fa tena hoe miaradia aminao zay eto amin'izao tany fandalovana izao ary raha maharitra amin'izany zay dia hiafarany aminao zany dianay zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny filazantsarany Jaona toko faha-efatra. Jaona toko faha-efatra ny andininy faha-20. Ny tapany voalohany. Jaona 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nandao ny sininy ravehivavy ary nakany an-tanàna. Dia nandao ny sininy ravehivavy ka nakany an-tanàna. Resaka siny ilaozana ry havanao. Ilaozana zany hoe aveleo. Resaka siny ilaozana. Zay no iompana ty toriteny ty hoe misy siny eo ilaozana. Le siny eto amin'ity Jaona toko faha-efatra ty dia sarin'ny fiainan'ity vehivavy ty, sarin'ny zavatra tena hoe manandanja ao amin'ny fiainany sy eo imasony ao amin'ny Jaona toko faha-efatra ilaozana zany. Dia le fampieritreretana antsika ry havana teny hoe tiniho sy fantaro ze siny tiany Jesosy avelanao ao amin'ny fiainanao. Ndao jerena ny contexte le tantara ry havana.
le vehivavy moa vehivavy Samaritana niona tamin'i Jesosy tao a Samaria, zava-dehibe zany, manana ny antony zany matonta ny Samaria izy no niona tamin'i Jesosy. Ny soratra masina moa dia nilaza eo amin'ny Jaona 4:4 hoe tsy maintsy mamaky any Samaria Jesosy, tsy maintsy mamaky any Samaria Jesosy. Fa maninona izy ry havana tsy maintsy mamaky any Samaria? Antony roa tsy maintsy namakiny any Samaria. Voalohany indrindra, nalahelo ny Samaritana izy sy ny fahatosoana misy eo amin'ny finoany Samaritana, tsy maintsy nakany Samaria izy. Ary faharoa, tsy latsaka zany na mihoatra an'izany, tsy maintsy namaky ny Samaria izy, fa te hiona amin'ity vehivavy Samaritana ty. Ny hoe te hamonjy ny Samaritana izy, tsy haivona fory havana fa Samaria dia renivohitry ny fokofolo tany varatra. Ary Samaria dia nataony ny Asiriana sy ny Babiloniana sesitany, ro foko avaratra reo nataony sesitany. Ary rehefa nataony sesitany dia nisy firenena vahiny nitondra ny fomba ny jentilisa, nitondra ny fomba mpivavahana, monina tao Samaria izy tamin'iny foko avaratra iny. Ary dia lasa ny fangaro tamin'ny fomba jentilisa sy fomba ny Andriamanitra hafa, fomba ny jiosy tavela tao Samaria, satria ireo jiosy tao Samaria ireo dia ny fanambady tamin'ireo vehivavy vahiny ireo. Ary reny jiosy tavela tany Jerosalema natondro zareo tao Samaria, dia sady tezitra izy no nanilika andro jiosy tavela tao Samaria teo no zany antony zany. Ary no zany antony zany dia hoe tsy tamana tany amin'ny tempoly tany Jerosalema tsony reto Samaritana reto, fa teo amin'ny tendrombohitra Gerizima tao Samaria teo no nanorina tempoly ho azy izy. Ary mandrak'androany dia mbola misekta Samaritana vavaka ao. Ny jiosy moa zany dia hoe mialatsiny amin'ilay fitenena fa nisozy le Samaritana, sozy azy ara-pana. Ary to foana ry havana ny zavatra mitranga, rehefa misy olona misozy, maha-olombelona angamba mety hoe lôzika ilay fisoziana, fa tsy lôzika masin'Andriamanitra. Fa rehefa misozy olona ianao, enina ianao fa misozy azy, dia mankahalanao izy, dia mivadika fifankahalana, zany fomba fifampijerena izany. Zany nitranga tamin'ireto jiosy Samaritana reto. Dia lazay ny soratra masina hoe Jesosy niala avy taty Jodia ho any Galily, ary eo nelanelan'ny Jodia sy Galily Samaria. Ka raha hoe tsy te hanapaka ny Samaria dia te hiala ny Samaria dia ohatra miodina dia lava kokoa ilay fotoana. Dia ozy izy mpandinika, ary tsy dia tena marina zany, fa mety azo heverina zany fa tsy dia zay ny etsika hoe nanapaka ny Samaria Jesosy, nanapaka ny Samaria Jesosy mba hoe tsy andaniana fotoana, satria maika izy hoe telo taona monja no fotoana eto ny firazantsara dia ararotina daholo. Tsy ariavano, azo lazaina fa hoe te hamonja reto Samaritana reto izy, amin'izany hoe fahatosoana hita ao amin'ny finoana izany. Satria le finoany Samaritana tsy mitondra azy ho any amin'ny famonjena. Dia tiany Jesosy ho fonjena amin'izany reto Samaritana reto hoe. Ary tiany Jesosy koa hoe ny eloko ny rainy eo anivon'ny Samaritana tsy epita, tsy holovain'ny zanany, zany hoe tsy holovain'ny zanany, zany hoe hevi-diso fa tsoa-kevitra tao amin'ny finoany Samaritana zany. Zany tiany Jesosy ry havanao amonjena an'ireto Samaritana reto hoe. Ary tiany Jesosy vonjena koa reto Samaritana reto, zay ahilikiliky ny jiosy avy any Jodia, fa hoe ny olona eto zay hoe ahilikiliky ny fiangonana, ahilikiliky ny fiarahamonina, porofony Jesosy fa hoe omeny lanja eo imasony ry havanao.
eo isika malagasy, eo isika kristianina malagasy. Azo antoka ry azy avanao fa eto amintsika mbola misy kristianina samaritana, kristianina ny Alahady, fa na ny sabotsy ny amin'ny andro hafa amin'ny herinandro mbola mandrafy an'Andriamanitra ary mampivady azany kristianisma zany amin'ny fomba jentilisa sy ny fanompoana andriamanikafa. Hitany Jesosy zany ary te hamangy anao izy hoy izay tsy maintsy mamaky an'ity trano ity, tsy maintsy mivahiny eo amin'ity trano ity amin'izao anio izao fa misy samaritana ao. Zany ny programan'i Jesosy ho anio ry havanao. Fa hoy izy isika faharoa rehefa miteny ny soratra masina hoe tsy maintsy mamaky ny Samaria izy. Ary zay mandriamanitra ny Jesosy ry havana. Fatany fa ao Samaria eo misy an'io vehivavy samaritana tena hoe mangetaeta, tena mangetaeta fatratra ara-panahy. Zany nakamakiny any Samaria ry havanao. Ary eo amintsika sy mijery an'izao fandaharana izao amin'ny YouTube sy amin'ny Facebook ry havana, misy olona fantatra Jesosy hoe tena hoe mangetaeta fatratra ara-panahy. Ahoana raha moa no ilazana hoe ty vehivavy ty raha ny fijerin'i Jesosy azy dia tena hoe vehivavy mangetaeta fatratra ara-panahy. Ka zany na tonga an' Jesosy hiaritra an'izay hoe fankahalan'ny Samaritana zaho izy tsy maintsy miona amin'io vehivavy io. Tonga tao Samaria Jesosy dia nitoetra teo amin'izay toerana hoe azahoany antoka fa hifanenany amin'io vehivavy io. Tao a Sikara ho ny soratra masina ary teo amin'ny fatsakany Jakoba. Dia tonga Jesosy mipetraka eo izy. Dia noho ny amin'ny ora fahenina zany amin'ny andro mitatao vovonana, amin'ny andro ilay atoandro mingaingaina be ny masoandro, tonga eo raha vehivavy. Fa maninona no andro atoandro satria mitsoka ny olona izy, menatra izy ny amin'ny tokantrano. Dia izay ihany tsy fanenana amin'ny olona. Ny olona miala amin'ny masoandro ny olona matsaka vao maraina koa izy mivoaka ny trano atsaka, ny olona efa eo mpiketrena sakafo na efa eo mpirosoana amin'ny sakafo. Fa fantatry Jesosy momba n'ity vehivavy ity ry havanao. Fatany tsara momba n'ity vehivavy ity. Efa nanambady indimy ity vehivavy ity. Ary le toerana ankehitriny dia hoe le fahenina tsy vadana. Fantatry Jesosy. Fa raha miteraka tondromolotra eo amin'ny fiarahamonina zany tokantranon'ity vehivavy ity zany, Jesosy tonga avy tany Jodia ho atao Samaria ho amin'ity Sikara ty, satria fatany fa mitady an'ity vehivavy ity izy, satria hoe fatany fa misy etaeta ara-panahy. Mbola tsy afa-po ty vehivavy ty amin'izany etaeta ara-panahy zany, fa maharitra izy. Zany dika le mitady lehilahy io, zany ny endrik'le hoe recherche spirituelle. Fa raha ny marina ozy izy Jesosy tsy mitady lehilahy ty vehivavy ty, fa mitady fifandraisana velona amin'ilay Andriamanitra velona. Zany ny tediavin'ity vehivavy ty. Ary zany nakanisako avy any Jodia ho atao Samaria. Na iza ianao ry havanao, hitan'i Jesosy. Hitan'i Jesosy io etaetanao io. Hitany io. Hitany ianao leon'izay fomba mpivavahana. Fa tena hoe tianana fifandraisana velona aminy amin'izay. Dia izy ilay hoe tena hoe loharano velona ry havanao, afa-po ny etaetanao rehetra. Hoy izy tsika hoe eo amin'ny fatsakany Jakoba ao a Sikara no mitranga le
fionana. Misy lesona ho atsika ho ry havana, ho atsika izay manana zany hetaheta ara-pana fatratra zany. Satria ity vehivavy ity tonga matsaka miaraka amin'ilay sininy mangeta hita ara-pana izy nefa tsy fatany fa diso fatsakana. Diso fatsakana. Iny tsisy afa-tsy moa le fatsakana ho tanàna angamba, fa diso fatsakana izy, na dia io ihany ary le fatsakana fa tsy misy hafa. Na diso hevitra izy amin'le fatsakana. Rehefa mamaky ny soratry ny mpandinika ry havana, dia hoe le hoe sikara, tao sikara manko le izy, dia hoe le sikara dia azo adika hoe ivresse, ivresse na fahamamona, na koa hoe zavatra toksika. Zany dika le hoe sikara. Maro ry havana ny olona zany, satria diso fatsakana ohatra n'ity vehivavy ity, dia ny amaliny ny etaetany zavatra toksika, zavatra mamamo, satria izay no heverina hoe aminona ny eritreritra. Ary ho zavatra toksika tsy voatery zavatra sotroina ohatra ny hoe alkôla ihany zany, fa zay amalinao ny etaetanao amin'ny fombanao rehetra, amin'ny fomba fanao hoe manenjika soirée ary sy ny karazany etsetra etsetra, dia miteraka vazom-boana. Ary tsy vita amin'teny hoe miteraka vazom-boana fotsiny, fa maika hoe mampitombo le fahatsapana hoe pokaty le fiainana ry havanao. Zay ty hoe ao asikara ity misy an'le fatsakana. Ary io fatsakana io lazay ny soratra masina hoe fantsakany Jakoba, fantsakany Jakoba. Ny anaran'ny Jakoba ao amin'ny Genesisy, ny dikan'ny anaran'ny Jakoba dia hoe mpamingana. Zany hoe ianao misotro ny ranon'io fatsakany Jakoba io, dia araka le fantenena tao hoe diso fatsakana ianao, fa hamitaka anao io rano sotronao io, satria mieritreritra ianao hoe io no afaka ny etaetanao hanome fahafapo ny filanao rehetra. Iteny an'izany amin'ity vehivavy ity ry havanao ny karan'i Jesosy avy any Jodiany ho atao Samaria sy ho atao sikara. Zany ny karany no fitiavany an'ity vehivavy ity. Ary dia izy mipetraka eo amin'le moron'le fatsakana, dia izy izy miteny amin'le vehivavy izy, za milaza aminao ozy izy, fa zay misotro amin'io rano io dia mbola angetaheta. Fa zao kosa, za ozy izy, zany loharan'ny boibika, zany loharan'ny boibika. Ary ny rako izay omeko dia hoe ho loharan'ny boibika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Dia nafinaritra ry havana, nafinaritra teny'ity vehivavy ity, nafinaritra ny teny hoe omeo aho, zay le fo tsotra vonina andray an' Jesosy, omeo amin'izany rano zany aho. Mampieritreritra antsika ny tompo ry havana amin'izao fotoana zao. Tantara ny tranga 2 taona lasa zao, fa mbola misy lesom-panahy ho antsika. Sao dia amintsika misy kristianina moderna milaza hoe efa tamin'ny 2 taona lasa zany, tany Sikara zany, tao fanjakany Jakoba zany. Sao dia mbola misy kristianina ohatran'ity vehivavy Samaritany ity, mitonatonana any fatsakana zay tsisy ka diso fanantenana, intoxiqué ary mamy mirendrarendra zao fiainana zao. Tonga amin'le fahamarinana farany sika ry havana, le nivakitsika tao, nandaoa ny sininy
raha vehivavy, nandao a ny siny raha vehivavy. Ty siny ty lazay ny mpandinika hoe satria siny lehibe ary tena hoe siny ilain'ny olona ao an-tanàna, tena hoe lafo vidy. Zavatra moa rehefa be mpangataka dia lafo vidy zany. Ary io siny io a, io siny hita io a, dia sarin'le fiainan'ny vehivavy, le sarin'ny fiainan'le vehivavy. Ny problemany amin'le mitatao vovonana ivoahany avy ao an-trano dia io siny io a, siny rano atsakaina andrahoany sakafo a ho an'ny tokantrano. Io nefa no avelany. Zany hoe zavatra important ho azy, zavatra important ho an'ny fiainany a no avelany. Fa zao avelany le izy ry havana, avelany le izy satria ny fanena tamin'le Mesia izy, ny fanena tamin'ny Mesia izy. Nanambarany Jesosy ny tenany ho Mesia ty vehivavy ty. Raha tsaroantsika ato amin'ny soratra masina, tsy nanaiky mihitsy Jesosy hoe anambarany tenany ho Mesia. Satria raha vao nanambarany tenany ho Mesia Jesosy tamin'ny jiosy tsotra, dia nadika le jiosy zany io zany le mpanjaka anafaka amin'ny Romanina. Tsy nanaiky nanambarany tenany ho Mesia Jesosy tamin'ny fariseo, satria ireo a ny laasany a dia ny amandrika an Jesosy. Fa ty vehivavy ty tena hoe tamin'ny voalohany nanaiky an Jesosy ho mpaminany, satria nafantatra momba ny fiainany tantara tokantrano, tantaram-piainany. Fa tsy vitany hoe nafantatra ny fiainany arak'izay ny tantarana azy teo fotsiny, fa tena hoe ho an'ny Samaritana ny atao hoe mpaminany marina dia mpamerina amin'Andriamanitra velona. Ny atao hoe mpaminany a dia mpanitsy a ny fahadisoana eo amin'ny finoana. Zay nanao niveran'ny mpaminany a ny Samaritana ny atao hoe mpaminany. Ny ataon'ny Samaritana hoe mpaminany dia hoe olona manome toky sy mirasure ny amin'izay mampisalasala ny fiangonana, mpaminany ty. Fa tsotra mpaminany any amin'ireny secte isan-karazany reny zay ampiasain'ny devoly ry havana, tena manana fanahy mamantatra, manana fanahy mahavaly hoe ato amin'ity fiangonana ity dia misy olona ohatra zao, dia ampiororona ilay olona, dia mitomitoetra ambany vahoan'ny Satana, tsy ahitana famonjena. Fa ty vehivavy ty tenenana hoe enao fa nanambady indimy, ary le vadinao ankehitriny tsy vadinao le lehilahy ankehitriny, fa dia hoe ampianariny le vehivavy. Hitanao za mitenenao zany, ampianariko anao hoe ho avy ny fotoana, tsy amin'ity tendrombohitra eto Gerizim ity na ny Jerosalema intsony no hivavahana. Ampianariko ianao hoe Andriamanitra dia fanahy, ka zay hivavaka marina amin'Andriamanitra dia hivavaka amin'ny fanahy sy fahamarina. Zany na ampiaiky an'ity vehivavy ty hoe wow, atoroy an'ny Mesia. Fa za ino azy ty nanambara azy, nanambara tamin'ity vehivavy ty mamesia azy Jesosy ry havanao. Tahaka ny tamin'ity vehivavy ty, tahaka ny tamin'ity vehivavy ty, te hanambarany tenany ho Mesia aminao Jesosy an'io ry havanao. Inona na tonga an'io vehivavy io andao an'le sininy, le masony, ny fanena tamin'le masony Mesia ry havanao. Tiany Jesosy hifanena masonareo amin'izao andro an'izao. Ary vitsy ny olona ry havanao, vitsy ny olona afaka mijoro vavolombelona hoe masoko efa mifanena tamin'ny finoana, tamin'ny mason'i Jesosy. Fa rehefa hoe mifanena amin'ny mason'i Jesosy ny masonao, dia ohatra ny hita eto amin'ity perikiopantsika ty, afoinao zay zavatra sarobidy taminao indrindra ao amin'ny fiainanao, ampandeferinao zany. Misy miteny hoe adinin'ny teo le siny, adininao le zava-dehibe, le priorité tao amin'ny fiainanao rehefa mifanatro maso, rehefa mifanena amin'ny mason'le Mesia.
le masonao ry havanao. Ary zany no irariana ho anao amin'izao maraina izao. Ho tahaka nyity vehivavy ity, mandao ny sininao ry havanao, mandao ny sininao. Ny olona mifanatro maso tamin'i Jesosy tsy maintsy misy zavatra afoiny ary afoiny ho azy. Reo mpianatra zay fanena tamin'i Jesosy, le mpianatra voalohany fanena tamin'i Jesosy teny amoron-ranomasin'i Galilea, nafoy ny sambony, nafoy avy hatrany aratony. Lioka dokotera fanena tamin'i Jesosy, nafoy ny cabinet de médecin. Paoly fanena tamin'i Jesosy, nandray an Jesosy, foiny le position sy le andraikitra teo amin'ny Sinédriona, etsetra. Miandry ianao ny tompo hoe te hifanatro maso aminao izy, te hifanatro maso aminao izy. Ary efa nifanatro maso amin'ny tompo ianao dia afoinao ny sininao. Ary tsy hitany hoe afoinao le sininao fa mandeha araka ny sitrapon'ny tompo izy, sitrapon'ny tompo ianao. Nandeha ty vehivavy ty, nandeha niazakazaka tao an-tanàna, avy tsisy kajikajy hoe aloha zaho ohatraniko ka aloha teneniko le vatiko ao fa le lehilahy ao ka hoe nilaza marina momba anay izy. Ny ray tanàna ny toriany hoe avy iza fa ao anga le Kristy. Lasa mpanambara le vaovao mahafaly, fahatongavan'ny Mesia izy ravanao, tsisy kajy, tsisy henatra. Zany ny fomba ny olona zay fanatro maso tamin'ny Mesia, tsisy kajy, tsy mangatakandro hoe aoka aloha, andraso aloha. Ry havanao, hoy ny tompo hoe tsy maintsy mivahiny ao an-tranonao amin'izao fotoana zao. Ary ianao zay mety mijery ampahazarana amin'ny ara-pomba zao Fanompoam-Pivavahana zao ry havanao, te hamangy ianao ny tompo hoe mety ianao le kristianina samaritana, mety ianao le vehivavy samaritana manana etaetam-panahy, tsy ahitanao fahafampo. Te hamangy ianao ny tompo, te hikasika ny fonao ny tompo. Ary zao no afatra farany ho anao. Ny olona fanatro maso tamin'ny tompo dia mikolokolo an'izany, kolokolo an'izany amin'ny famakiana Baiboly. Fantatrao tsara fa io Baiboly io nge, io Baiboly io dia tsy iza fa Jesosy Kristy le teny tonga nofo, dia le teny noraiketina teo amin'ny taratasy sy ny ranomainty, fa ny fanahy nanoratra an'izany ovay ry havanao, fomba famakianao Baiboly. Ary rehefa angataka, rehefa hivavaka ianao alohan'ny hamakiana Baiboly, manompoka an'io mangatao ny fanamasina. Ary rehefa mangataka amin'ny fanamasina hoe sokafo ny masom-panahiko, dia hoe fanahy masonao, sokafo ny masoko, tena hoe amin'izay soratra rehetra vakiako, amin'izay teboka amin'ny hirigirika, amin'ny faingo, ahitako an' Jesosy, ahitako ny mason'i Jesosy, ahitako ny Jesosy mpimaso, ahitako ny Jesosy mitsika amiko. Ho aminareo ny fahasoavan'ny Tompo ry havana. Amen.
Ivavaka isika ry havana. Misaotra indrindranao zay Tompo Andriamanitra io, satria tsy manafina ny sitraponao zay tianao iainana ianao, makasitraka indrindra. Misaotra ny amin'ny fampafantaranao indray fa misy zavatra eo amin'ny fiainanay zay mbola atakalona ianao, zavatra mety ho heverinay ho zava-dehibe eo amin'ny fiainanay kanefa tsy ahitany ny tavanao. Ankehitriny ary Tompo, mandreza ny teninao izany zay dia resy lahatra ko manantona anao amin'ny fombebaka izay rehetra. Ndreto zay Tompo mandiny tena eo anatrianao, ny amin'izay zavatra mety mbola nomena lanja mihoatra noho ny fitiavanao ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Fa fantatray fa malahelo anay ianao, te hamonjy anay ianao, tahaka an'izay nataonao tamin'ny Samaritana sy ilay vehivavy teo. Tompo Andriamanitra io, mifona aminao izahay ary noho ny amin'ny zavatra rehetra zay heverinay ho sarobidy ka manakona ny masonay tsy ahitanao Jesosy Kristy Tompo. Mifona aminao zay ny amin'izay mety ho fanalana etaeta tany amin'ny zavatra hafa fa tsy tamin'ny fifandraisana velona aminao Andriamanitra. Mangatahaka famelana aminao zay Tompo, diovy izahay ny amin'izay mety ho tsy fanarana ny sitraponao, fa fantatray fa diso fatsakana izay kapokata ny fiainanay. Ndreto zay manantona anao Jesosy Tompo, manantona anao amin'ny fototrotsa izahay fa Andriamanitra fitiavana ianao mbola vonona andray anay. Mamela anay amin'izay mety ho fahadalanay rehetra, ny amin'izay mety ho fahalemenay rehetra Tompo, fa fantatray fa ao aminao irery ihany no misy ny tena fiainana. Manapa-kevitra ary izay Tompo, ahafonay izay mety ho sarobidy rehetra, tsy ahafahanay mifanena aminao, mifanena ny masonao Jesosy Tompo, izay mety ho heverinay ho siny eo amin'ny fiainanay, ahafonay izany ankehitriny, fa mamindrafo aminay. Ndreto ihany koa zay vonina ny anambarany fitiavanao, tahaka an'izay nataon'ilay vehivavy Samaritana eo amin'ny manodidina anay, anambarana fahafahana zay fanetinao teo amin'ny fiainanay. Misaotra indrindra Jesosy Tompo. Raisinay amin'ny finoana tanteraka ihany koa ny famindrapo sy ny famelan-keloka zay atolotrao ho anay tsiraray avy, satria manantona anao amin'ny fotsotra izahay. Dia omenay voninahitra sy ho derainay mandrakizay ny anaranao raha io, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tompo Andriamanitra io, ndreto zay matsiaro vita fihavanana aminao, afaka noho ny amin'ny ran'i Jesosy Kristy Tompo, mivavaka izay ho anay tsiraray avy izao, mba ianao le Andriamanitra velona tokoa no itodianay amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay. Mivavaka aminao izahay mba ho mpitoro ny filazantsara, ho mpijoro vavolombelona noho ny amin'ny asanao magaga ny sio teo amin'ny fiainanay. Tonobavaka ho an'ny tsiraray avy izay ao anatin'ny fahasahiranana izahay. Tompo Andriamanitra io, fantatray fa loharan'ny fitahiana rehetra ianao, ambino ny fahasalaman'ny tsiraray avy, omeo anay ny fo mahay matoky anao, na dia misy aza ny zavatra mandalo sy manahirana amin'izao vaninandro izao. Eo ambany fahasoavanao tanteraka no hitondranam-bavaka Tompo ny ankohonana izay miara-manatanteraka izao Fanompoam-Pivavahana izao, any an-trano any. Ny fitahianao manana ambiampo no iroinay irotsaka isa-tokantrano, amenay ny fanantenana velona noho ny amin'ny fitiavanao. Mivavaka aminao zay Tompo, ho an'ny sampana fivondronana laika eo anivon'ny Fjkm, mba ny zara asa zay efa napetraka ao aminy no tanteraka noho ny amin'ny fitondranao, noho ny amin'ny fanampianao sy ny tolotsaina avy aminao. Da io sy ampaherezo ireo birao mpitantana izany sampana izany,
ary omeo fiadanana sy fifaliana ihany koa. Arovy ny ankonany ary omeo fifaliana izy. Mitondra-bavaka izahay ho an'ny vondrom-paritany laika eo anivon'ny synodam-paritany tompo. Ianao no anambana sy amety olo-tsaina. Mba hanao mihoatra noho ny hafa tokoa izy ireo noho ny amin'ny fitarianao, noho ny amin'ny fanampianao. Mba ny fahasoavanao ihany koa no anakinana ny vondrona fototra laika, isam-pitandremana. Indrindra tompo ny vondrona fototra laika, eto amin'izao fitandremana isotry fitiavana misy anay izao. Ianao no ampahery, maro ny asa sahanina, ianao no an'olo-tsaina, anambona, ameny vola, ny asa, ary indrindra tompo ny olona, afaka hiara asa ao anatin'izany sampana izany. Mba ho fampiroboroboana ny fitoriana ny filazantsara amin'ny zavatra rehetra. Taio birao rehetra sy ny mpikambana mba ahatoky anao hatrany hatrany, na dia eo ireo sakana maro samihafa tsy amin'ny tanany asa. Mitondra-bavaka izay ho an'ny firenena malagasy tompo, mifona aminao izay ho an'ny Madagasikara, mifona aminao izay ho an'ny mpitondranay ny amin'izay mety ho tsy fahatanterahana izy ireo. Ary mangataka feno aminao izay Andriamanitra io, midira an-tsehatra eo amin'ny fiainanay ianao. Hitanao ny zava-misy eo amin'ny firenenay. Hitanao ny fiparitahan'ny valana retana. Hitanao ireo nodomandry. Ary izany indrindra no anakinanay aminao, ireo fianakaviana izay namoy havatiana noho ny amin'ny aretina, dia ny aretina mandringana izany. Ampaherezo mba tsy hitanondrika, omeo fanantenana vaovao indray, ary ataovy mahay mitodika aminao ilay Andriamanitra velona izy ireo. Mitondra-bavaka ho an'ireo izay ao anatin'ny aretina rehetra izahay. Tompo Andriamanitra io, fa na dia mitombo isan'andro izahay, izany aretina izany, dia matoky anao izahay. Fa Andriamanitra manana ny lalina izay heverana anay tokoa ianao, satria efa nitoky taminao izahay ary mitoky anao hatramin'ny farany. Mangataka ny famindraponao izay ho an'ny tsiraray avy, omeo hery ireo mpitsabo sy ireo mpitsabo mpanampy rehetra, mba hafahana tompo mandresy amin'ny anaranao izany arety mandringana izany. Izany sy rehetra mahasoa anay ka tsy voatoy ny vavanay, dia irinay mba tanterahanao aminay tompo. Farananay ny vavakay amin'ny nampianaran'i Jesosy tompo manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-tany taka ny an-danitra. Meo aniny nasaza ho anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny namenay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafana amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana, afaka mamarana izao Fanompoam-Pivavahana izao. Misaotra ihany koa ny Monsieur Dominique izay coach mpampianatra hira, ny mpampamerika ny Lidy Vokoa, misaotra manolo an'izay bangy. Ny hira fa 639 ny andininy voalohany, ry miaramila mandrosoa izao. Alohan'ny tsodrano ny andininy fahadimy aorian'ny tsodrano mitsangansika manao zany hira zany. Christi capite
afatra ho antsika fiangonana ry havana arak'izany hira ampirain'ny fanamasina antsika izany ho antsika izay antsony Kristy hijoro ho miaramila ary androso hiatrika ady misiny tsy maintsy ilaozanao misiny tsy maintsy ilaozanao le siny io averiko indray mety zavatra tsara asa andraikitra ny fiarahamonina nefa andraikitra mahatonga anao hampandevitra ny Kristy io siny io indray mety zavatra ratsy fomba fiaina ratsy sy ny karazany ilaozy zany na dia hoe nazatra anao na hitanao fifaliana sy fahafinaretana azy hatramin'izay fa tia ry havana misy siny anankiray dia fihetseham-po ary fihetseham-po manokana dia tahotra zany miaramilan'ny Kristy zany tsy manatahotra zany ry havanao ary milaza aminareo indrindra ianareo manana andraikitra eo amin'ny fiangonanareo any misampana aza manoratsoratra any amin'ny pasteranareo nareo dekona nareo mpiandra hoe pastera fona fa noho ny corona tsy ho vitako ny andraikitra any am-piangonana ary io ialao zany siny zany ary ny tompo ry havanao tahaka ny tao amin'ilay vehivavy Samaritana mahita ny eo am-ponao marina miaso aminao izy na ny fikasana na ny fanaovana tsy atahoranao intsony an'io corona sy efa manomboka mianaka ary hianaka io ary andripaka io anatin'ny herinandro manaraka tanteraka aminareo any nitsotra antononina amin'ny anaran'ny tompontsika mitahy anao ny tompo ka miaro anao mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana amen Christi capitani capitulata isinupiarum ni panaficia ni anchina hamini mafiana kazambani tenananu itukiana limiaramina mandrusuiza Christi capitani miaruhana mipetraka amin'ny fiangonana mivavaka mangina isika ry havanao mbola misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny finiavany hamonjy antsika ho an'ilay Andriamanitra velona izay te hampifanena ny masony amin'ny masontsika ho azy irery any any voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen